الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Deras fundador ni Allah subhanahu wa ta'ala ni paswa banarija iganizo kanijetsika sola miaraka amin'ny fotoana zao anisan'ny asasoatsika amin'ny amin'ny tiama ary tsodra sy fadikalemana totsika ny Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilay namoronanatsika namoakatsika tanatin'ny aiziny fahaverezana nakany amin'ny lalan'ny fahazavana. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Anisan'ny famtsivana izay fananantsika teto ny adintsika manoloana ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Talohan'izay tsika niresaka ny toerana misy ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam ary taorina izay resakitsika hoe mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia qudwa isan'ny modely mpino silamo anankiray. Mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam modely mpino silamo rehetrarehetra. Aveo tsika naka ny didin'ny mpino silamo tokana tsika tsirairay avy misy adiditsika manoloana ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam ary anisan'ny adidy izay fanalaitsika tenentsika hoe ny finoana ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia ny fitiavana anazy ary ny fianarana ny tantaran'ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam ary fampiarana ny tantaram-piainany amin'ny fiainatsika andavanandro. Ary anisan'ny adidiny tsika mpino silamo ihany koa manoloana ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam ny fanehoana atezerana amin'izay manaratsy ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tena be ireo tantara mahakasika an'izany fa ohatra anankiray alaitsika aitsika rehetra ny ilay mpiatsara velatsy dia mian'ireo mpiatsara velatsy Abdallah Ubay bin Salul anisan'ny namoaka teny mavesatra teny fanambaniana ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ary rehefa nahema zany teny zany ny zanany dia teny izy hoe androano izy izy io hitanao fa ianao no tsy ho tafiditra ato anatin'ny Madina ato raha tsy mahazo permission amin'ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No tenen'ny rainy zany natonga ny Abdallah ibn Ubay ibn Salul nanjara ny rainy tsy niditra tao amin'ny Madina noho ny fanaratsiana nataony amin'ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anisan'ny adintsika ihany koa ny mampiseho na manalavitra sy mitandrina anireo karazana zavatra bida, ny zavatra foroporona matetika tsy anatin'ny finoana Islam satria izy ireny manaratsy amin'ny mpino Islam sy manaratsy amin'ny finoana Islam. Izay ny mahakasika le adintsika olona tokana tsirairay avy manoloana ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa misy adidy hafa ihany koa any raisin'ny fianakaviana manoloana ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anisan'izany ny fampianarana ny zanatsika voalohany indrindra amin'ny fitiavana ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adiditsika ny nitena ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam tsirairay avy dia adidiny fianakaviana ihany koa mampianatra ny taranaka ny zanany faramandimby amin'ny fitiavana ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anisan'ny adiditsika ihany koa araka tenentsika teo miaraka ny tantaran'ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia amin'ny maharay aman-drenitsika ihany koa dia adiditsika no mampianatra ny zanatsika ny tantaram-piainany mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adiditsika ray aman-dreny zany. Anisan'ny adiditsika ray aman-dreny ihany koa ny manao karazana fifaninanana kely mahakasika ny tantaram-piainany mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rehefa mampianatra anazy tsika na indray mandeha isam-bola indray mandeha isan-kerinandro aza mampianatra zanatsika mahakasika ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tokony manao karazana fifaninanana kely ihany koa eo amin'ny samby'ireo zanatsika mahakasika ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satria araka tenentsika ny tantaram-piainany mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam ianaratsika, tsy ianaratsika ihany izy io fa ampiaratsika amin'ny fiainatsika.
ka zany rehetrarehetra zany adidin'ny ray aman-dreny zany ny mampianatra ny zanany amin'ny ny mombamomba ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hitantsika ihany koa fa mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam miteny hadith maro, be da be hoe hadith maro izay nampianariny Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ireny teny madinika kely reny tiatsika ihany koa ny zanantsika manao tsenjeran'ny ireny teny reny, ohatra hoe la yadkhulu janna taqaty, tsy miditra paradisa izay mandrava na tsy manaja ny ray aman-dreny ohatra. Teny kely izy fa tsara ianaran'ny zanantsika, tsara ampianarantsika ny zanantsika. Be da be ireo teny hadith fohy kely afaka ampianarantsika ny zanantsika. Ary anisan'izany ihany koa le afkar sabah wal masa. Misy afkar teny Rasul sallallahu alaihi wasallam vakina rehefa maraina ny andro, vakina rehefa hariva ny andro, vakina rehefa misy zavatra mandalo, rehefa avy ny orana, rehefa alohan'ny misakafo, rehefa mivoaka ny trano, rehefa miditra ny trano, ny toalety, rehetrarehetra reny fampianarana napetraky mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia andraikitsika ray aman-dreny ihany koa ny mampianatra ny zanantsika zany manoloana ny izany teny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zay zany adidy manoloana madidy ny fianakaviana manoloana ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misy adidy maro samihafa moa ny andraikitry ny fikambanana, ny firenena, ny olona manana fahefana. Fa inshallah mety ho fitinitsika izy amin'ny manaraka zany. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.